Ny vahiny teto Toamasina tamin'ny farany herinandro teo, ireo sampiady ho an-tafika an-dranomasina indiana miisa anankiroa dia ny INS Tarkasha sy ny INS Alcatas. Tonga nitsena azy ireo teto Toamasina ny ambasadiny Inde monina sy miasa eto Madagasikara mivady Sibir Douta notrondre manampahefana maro sivily sy miaramila misy teto Toamasina. Tonga manao fitsidiana ara-piralahiana eo amin'ireo samy tafika malagasy sy indiana izy ireo ary manamafy ny fifandraisana ara-diplomasia misy eo amin'ny Inde sy i Madagasikara. Nisy ny fitsidiana ara-pomba fanajana nataon'izy ireo tamin'ireo manampahefana sivily sy miaramila teto Toamasina. Ny santarina atao amin'ny région militaire numéro 3 izany eo amin'ny samy aratavika. Eo amin'ny manampahefana sivily kosa dia noraisy ny prefet Toamasina Andriamatoa Benandrasana Cyril teto amin'ny fiasany teto Mangarano ireto délégationna ireto. Voaresaka tamin'izany ihany koa ny tokony azahoany aty amin'ny faritra ny vatsim-pianarana omeny Inde any Madagasikara. Natao amin'ny commune urbaine Toamasina, natao amin'ny faritra Atsinanana dia nanome toky ny andaniny sy ny ankilany fa amafisina trano fiaramiasa efa misy amin'ny Inde sy i Madagasikara. Nitohizana tamin'ny fanasana manokana, nanasandre manampahefana sivily sy miaramila teto Toamasina izany ny takariva ary nilazany fa maty trano fiaramiasa misy eo amin'ny Inde sy i Madagasikara.